lainga feno fitaka no nafafen'ireo mivoasa Andrianarisoa tao amin'ny télévision vahiny TV5 Monde ny filazany fa afaka madiodio tamina fera kolokolo izay nifanaovany izy roa sy Tabito. Mandainga ireo mivoasa Andrianarisoa hoy Fanilso Ernevo. Tsy nisy didi-pitsarana na ny kely azy nanamarina izany famotsoran-keloka izany. Noho izany mbola meloka ireo mivoasa Andrianarisoa. Ka voatery tsy maintsy niakatra plateau ny radio anankiray Fanilso Ernevo ary nanao live tato anatin'ny Facebook mba ahafahana manazava mamaky bantsirana ny lainga nataon'ireo mivoasa Andrianarisoa tao amin'ny télévision internationale TV5 Monde. Dahorantsika ankaiky ity toedra raha ity. Quel est votre statut aujourd'hui? Est-ce que vous êtes complètement blanchi? Est-ce que vous avez un bracelet électronique? Je suis complètement blanchi et complètement libre. Somary taitra ny mpanara-baovao fa indrindra ireo mpanaraka toedra politika sy ny fiainam-pirenena raha nahitan'ireo mivoasy afaka nivoaka ny fonja ka nivahiny tao amin'ny télévision internationale TV5 Monde. Sadekatra ihany koa ny mpanao gazety tao amin'ny ity télévision ity raha nivahiny tao ireo mivoasy Andrianarisoa. Izay voaheloka higadra 27 volana nefa tampotampoka teo dia nivoaka ny fonja. Tsotra kely ny fangatahany mpanao gazety manoloana ny fivoahany ireo mivoasy ankehitriny. Inona ny antony natafavoaka azy? Nahoana no tsy tapitra akory ny 27 volana dia efa navoaka sahady? Ary ohatrohatry nahoana ny mahalaza ny situation ankehitriny? Mbola migadra ve sa afaka madiodio? Namaly ireo mivoasy Andrianarisoa fa noho ny fitondrantena mendrika tao am-ponja hono no antony namotsorana azy. Fanampin'izay nanamafy izy fa efa tsy misy tsony ny eloka iampangana azy na pirofo afaka iampangana azy makasika ty afera kolokolo izay navoasaringotra azy sy Tabito ity. Vous avez été condamné à 42 mois de prison pour des faits de corruption. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous avez passé exactement 11 mois, c'est bien ça? C'est bien ça. En détention. On va revenir sur l'affaire, mais peut-être première question, à quel moment et pour quelles raisons avez-vous été libéré? Alors j'ai été libérée très précisément il y a une semaine et pour deux raisons très simples. La première raison, c'est une conduite qui a été jugée exceptionnelle durant la détention. Et puis la deuxième raison, parce qu'il n'y avait plus aucune charge contre moi. Manoloany zany resaka tsy misy eloka iampangana azy zay dia nanamafy ireo mivoasa Andrianarisoa fa tsy nahitana vola maloto na transaction maloto tao anatin'ny compte bancaire fa indrindra fa ny afera maloto izay navoasaringotra azy tamin'ny orinasa Gemfield. Tsisy pirofo zany raha ny compte bancaire no jerena fa kosa ny ekeny ny fisiany oronampeo izay nirakitra ny resaka izy roa sy Tabito tamin'ny Gemfield. Ary izany oronampeo zany no nanindrikendrehana azy hoy izy fa kosa laviny ny filazana fa hoe fitakiana vola no resaka ny fanaovan'izy ireo, resaka kolokolo no resaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny Gemfield. Laviny zany rehetra zany fa ny zavanisy dia zao négociation no nataon'izy roa sy Tabito tamin'ny orinasa Gemfield fa tsy kolokolo velively, tsy nisy fitakiana vola velively. Vous savez, la National Criminal Agency est une agence extrêmement sérieuse. Tous mes outils de travail ont été saisis, tous les échanges avec son Excellence le Président de la République. Mes comptes bancaires ont été épluchés. Aucune preuve, je répète, aucune preuve n'a été trouvée. La seule preuve qui a été trouvée, c'est celle que vous venez de dire. Ce sont des enregistrements et ces enregistrements sont dans le cadre d'une négociation. Et c'est ça que je trouve triste en fait dans l'histoire, c'est qu'il faut considérer l'ensemble des enregistrements. Alors, je vais vous poser une question. Fanampin'izay mbola nakatoky ihany ny journaliste ny TV5 Monde hoe tena afaka madiodio ve ireo mivoasa Andrianarisoa sa ahoana marina ny mombamomba azy ankehitriny. Namaly tsy ampisalasalana ireo mivoasa Andrianarisoa fa afaka madiodio ary tsy misy eloka intsony makasika ny afera Gemfield. Quel est votre statut aujourd'hui? Est-ce que vous êtes complètement blanchi? Est-ce que vous avez un bracelet électronique? Je suis complètement blanchi et complètement libre. Lainga marivo totitra no nataon'ireo mivoasa Andrianarisoa tao amin'ny télévision TV5 Monde hoy Fanilso Ernevo. Satria zao ny fahafahana izay nazony tao Londres dia tsy noho ny fahitana azy ho tsy meloka akory fa noho ny resaka ERS na adika amin'ny teny anglisy hoe Early Removal Scheme. Ity Early Removal Scheme ity dia karazana fandroahana na karazana déportation, expulsion na renvoi
olona iray teratany vahiny izay voaheloka ary migadra ao Britanika. Nisitraka an'ity ERS ity i Romivo Sandrinarsoa noho ny fahafenon'ny fonja tao Londres ka voatery tsy maintsy mamoaka ireo voaheloka ny fanjakana Britanika. Azavaiko ara ny natonga anazy mivoaka dia zao mandainga aloha izy raha milaza hoe blanchi. Voalohany ny olona izay condamné anankiray any amin'ny système anglo-saxon dia misy juré. Ireo juré ireo zany dia ataontsika hoe manana ny asiny didy avoakany. Tsy hoe zavatra taingitaingina na hoe afaka asorina ohatr'izao hoe sur ohatrany hoe asorosorina fotsiny amin'izao fa raha ohatra ka contestena zany ny décision ny juré io dia manao recours ianao, manao appel. Saingy raha mandeha ny appel dia averina tsaraina indray ny raharaha ary miova indray ny juré. Tsy izay nefa no nitranga. Dikan'izay eo anelanelany ny voan'ny dity tamin'ny volana mai ka hatramin'izao tsika mois d'août zao tsy nisy appel audience d'appel nandeha teo. Fa ny zavatra nisy dia zao any Londres voalohany indrindra rehefa niova ny prime ministre dia nilaza izy hoe feno loatra ny fonja. Tsara marina fa ny fonja ny système judiciaire any Londres mihitsy na ny fonja na ny fitsarana dia lafo be. 10 000 livres par jour ny koan'ny fitsarana anankiray. Zany hoe raha maharitra 15 jours zany ny fitsarana dia 150 000 livres. Raha ny fanazavan'ny Fanily Soernef dia zao mila didy efa raikitra ary efa voafetra mazava tsara ny saziny. Mila navita ray ampahefan'ny saziny ny olona anankiray izay vao afaka misitraka n'ity early removal scheme ity. Ary Romivo Sandrinarsoa dia navita 10 volana ka zay no natonga azy nafaka nisitraka an'ity early removal scheme ity. Toy izao ny endrikendriky ny ERS na early removal scheme ity hoy Fanily Soernef. Ny voalohany mila manao lettre d'engagement izay soniavy ny voafonja izay manaiky fa tsy verina amin'ny firenena Britanika intsony na manodidina azy ny voafonja anankiray. Ary ity lettre d'engagement ity milaza fa tsy mahazo miditra intsony mandrakizay any amin'ny faritry ny Londres izy ireo na faritry ny Britanika izy ireo. Faharoa, manaiky tsy hanao appel intsony ny didiny voaka ka raha efa nanao appel dia mila manao désistement. Raha ohatra ka sanatria miverina ny Londres ny olona voafonja nahazo an'ity early removal scheme ity dia tsy maintsy ho samborina avy hatrany ary averina any amponja indray. Ary izay no mahazo an'ireo mivoasa ankehitriny hoy Fanily Soernef. Tsy mahazo manitsaka ny tany na faritra ny Grande-Bretagne intsony ireo mivoasy Sandrinarsoa mandra-pahafatiny. Ny faharetany fandiniana n'io demande na ERS io ary tsy mandalo any amin'ny fitsarana fa ny gouverneur ny fonja no manapa-kevitra hoe ekena sa tsy mila hoe tsy misy hoe voafafa ny elokao. Au contraire tsy afaka fafana ny elokanao satria raha vao manitsaka ny territoire ny Royaume-Uni ianao na mandeha any Écosse ianao na mandeha any Irlande ianao na mandeha any Londres ianao na mandeha any amin'izay territoire ny Royaume-Uni dia tonga ianao dia voasambotra eo amin'ny frontière dia miverina voafonja manoya ny sazy tsy vitanao. Mbola mipetraka zany ny condamnation amin'ireo Novaliany Fanily Soernef tao anatin'ny live tao amin'ny page Facebook ny lainga nataon'ny Romivo Sandrinarsoa makasika ny tsy nahitany NCA na National Crime Agency ny porofo afera maloto tao amin'ny compte bancaire. Ny antony dia zao hoy Fanily Soernef. Tsy mahagaga raha tsy nahita porofo transaction maloto tao amin'ny compte bancaire ny Romivo Sandrinarsoa ny NCA satria ny voalohany dia zao tsy nisy fisavana compte bancaire nandritra ny fanadiadina izay nataony NCA. Ary na dia nisy aza zany fisavana zany dia tsy ahita ninona ny mpanao fanadiadina satria ny compagnie Gemfield dia tsy mola ny transfert vola na ariary aza tany amin'ny compte bancaire ny Romivo Sandrinarsoa fa izy ireo kosa
nanangona pirofo entina iampanganan'ireo mivoasa Andrianarisoa rehefa hitataratra fa mikasa anao kolikoly izy sy Dabito. Arak'izany fanadalana saim-bahoaka fotsiny ny filazana fa tsy nahitana pirofo tao anatin'ny compte bancaire-ny hoy Fanny Soerneve. Laza izy teo amin'ny TV5 Monde hoe tsy misy pirofo mihitsy ny voatazona tamiko fa n'éplucher zareo ny compte bancaire koa dia tsy nahita ninina izy. Mais bien sûr tsy nahita ninina zareo satria tsy nijery an'izany akory izy. Tsy misy mihitsy ilazana nandritra ny fitsarana hoe hojerena compte bancaire anao ahitana hoe nahazo vola satria ny olona mihitsy no tsy nandefa vola tany amin'ny compte bancaire-ny. Ary ny enregistrement iverena akany maro be, isaky ny enregistrement izay nenona dia misy zavatra compromettant ao. Nanomboka izy niteny hoe ity misy olona interlocuteur anareo dia izay teneniny dia arahanareo. Teo zany dia efa hoe alefaso ny vola 125 000 anomanantsika ny firesahana amin'ny andro rajoelina. Dia mbola tsy nanome moa reto olo reto. Dia misy an'izao koa asa raha tadidinareo le hoe nisy fionana tokony nataony Andry Rajoelina sy ny orinasa Gemfield tao à Paris ny organiser ny conseillère d'ambassade atao hoe Michou izay ao à Paris. Dia io fionana io efa sakaraikitra le izy dia tonga dia no tsy valanan'ny Romi. Nandritra nyity live Facebook ity nampatsiahy ny zavatra nampomena nandritra ny fitsaranan'ireo mivoasy sy Dabito tamin'ny heritaona Fanny Soerneve. Ny zavatra mampome dia zao, rehefa noenoina naverina noenoina ny enregistrement izay nirakitra ny horonampeo ny Gemfield sy ireo mivoasy Andrianarisoa sy Dabito makasika ny négociation mifangaro kolikoly izay nikasain'izy roa sy Dabito dia zao misy resaka makasika hoe tsy manaiky ireo mivoasa Andrianarisoa raha tsy omena vola ireo ekipany na ireo nandray anjara mivantana zany na ankolaka. Ary nanontanian'ny mpitsara izany rehetra zany ka navalin'ny ireo mivoasa Andrianarisoa dia zao nilaza izy fa tsy mahay anglais nefa rehefa nanao négociation tao anatin'ny horonampeo dia ny teny anglais soamantsara izy fa rehefa nanontaniana kosa makasika ny hoe ny fangatahana ny tokony omena vola ireo ekipany dia nilaza izy fa tsy mahay anglais teo anatrehan'ny mpitsara. Tena mampimety koa hoy Fanny Soerneve. Tena sarotra ny raharaha dia misy andro maromaro ny jury mandinika hoe meloka sa tsy meloka le olona fa ohatry ny adin-dray na adin-droa après dia efa niteny zareo hoe meloka unanime. Tsy nisy naningana hoe ohatrany tsy dia tena meloka. Ary fahatelo misy fotoana anontaniana izy hoe inona moa no tianao tenenina amin'le hoe mila payena ny ekipako ary izay mila mivelona. Dia ozy izy hoe zany tsy dia tena mahay teny anglisy tsara fa za kosa izy maikamaika hoe mamaly an'le izy fa Dabito miteny amina hoe ekeo fotsiny izay zavatra teneny zareo moa za ozy izy napiditra ny Dabito tao anatin'le négociation dia mba tsy hampahoainina ny Dabito dia ekeko ny zavatra teneniny. Zany ferovatenany eo anoloana fitsarana tsy mahay teny anglisy hono izy nefa ny olona nanao master business en administration tany à Londres dikan'izay niveau d'anglais anao farafaratsiny 900 raha ohatra ka eo amin'ny TOEIC ny jerena dikan'izay tsy maintsy micomprendre ianao miteny ianao fluently etc. Dia tsy mitombona zany filazana hoe tsy azon'le fanontaniana. Eo ihany zany rehetra zany fa naneoneviny manokana ihany koa isy tendrandrena solony aiko tao amin'ny page Facebook-ny. Nilaza izy fa efa voalazan'ny gazety Le Monde fa politikan'ny gouvernement anglisy ny famoahana ireo gadra satria ary fafana gadra io nefa tsy midika fa foana ny elokan'olona anankiray. Zany hoe tsy afaka madiodio akory ny olona anankiray izay tafiditra ao anatin'ity fahafahana fahobe ity. Arak'izany mitodika amin'ny fanjakana malagasy indrindra fa ny ao amin'ny fitsarana isy tendrandrena solony aiko. Manao antsoavo mitaky ny anaovana fanadiadiana makasika n'ity afera kolikoly tany Londres ity izay navaosariongotra any ireo mivoasa Andrianarisoa sy Dabito.
raha kolokolo na voasarimotra azy ary tratram-bodiomby izy ireo hoy izy tendratrena soloniaiko. Raha lazaina fomba hafa dia zao flagrant délit de corruption no namelohan'ny fitsarana azy. Philippe Tabito izay nirapetsapetsa tamin'ireo mivôsy moa dia efa nanaiky fa meloka tanteraka izy ireo. Hitam-pamaranana dia zao voaporofo zao fa tsy afaka madiodio izany ireo mivôsy Andrianarisoa fa nisitraka any ERS na alavaina amin'ny teny vahiny hoe early removal scheme. Ka noho izany rehetra izany dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana Ifanirisoerinevo manao antsoavo toy ny efa nataony sy tendrandrena soloniaiko teo Ifanirisoerinevo mangataka ny ijerenan-kaiky ity afera kolikoly avolenta izay nataon'ireo mivôsy Andrianarisoa ity, mangataka ny anokafan'ny fitondram-panjakana ny fanadiadiana ny makasika n'ity afera mahamenatra ity. Araka izany mitodika amin'ny fitsarana malagasy, mitodika amin'ny fitsarana mahefa dia ny tompon'andraikitra voalohany dia tsy iza zany fa ministry ny fitsarana. Efa nanaiky nanao fianianana fa hiady amin'ny kolikoly ary zao ny fotoana tokony hitsanganan'ny ministry ny fitsarana sy ireo manodidina azy hiady sy anafay ireo mpanao ratsy amin'ny fangoronan-karena fangalarana ny arem-bahoaka. Nanamafy Ifanirisoerinevo fa isika malagasy no tokony tena sarotiny indrindra amin'ity afera ady amin'ny kolikoly ity fa tsy ny anglisy. Noho izany dia any amin'ny ministry ny fitsarana Ramatoa Landim-Bolatiana Andriamanantena-Soa ny baolina ankehitriny ary andrasana mety toy ity raharaha ity. Dia te rassurer ny vahoaka malagasy hoe tsy voafafa ny saziny ary tsy corrompu akory ny fitsarana ny Londres fa averim-piano hoe isika malagasy ny tokony ho sarotiny voalohany indrindra fa tsy ny firenena vahiny. Ny corruption ao amintsika ny tokony mahasarotiny antsika ary ny olona manao corruption any amintsika isika ny mandray andraikitra aminy voalohany indrindra. Satria aza mieritreritra hoe aleo izay tsy anintsy aninona fa izay matahotra fa izay zao fa aleo ry zareo Londres no anao condamnation anazy. Izy koa manana ny problème ho géreny dia ny fahafenon'ny fonjany. Izy koa tsy mila délinquant ao aminazy dia roasina andany ianao mandeha any amin'izay tany andehananao. Ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.